Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika revako malala tratry ity alakamisy fahavalo ny volana septambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky Jeremia mpaminany. Jeremia toko fahaenina amby roapolo andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jeremia toko fahaenina amby roapolo andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Vakitsika amina ranjesori avy zany mofinaina izany. Koa noho ny efa tapitra voalazany Jeremia izay rehetra nazainy Jehovah lazainy tamin'ny vahoaka rehetra dia nosamborin'ny mpisorona sy ny mpaminany mba amin'ny vahoaka rehetra izy ka nataony hoe ho faty tokoa ianao. Nahoana ianao no naminany teo amin'ny anaran'i Jehovah hoe ho tahaka ny silo ity tanàna ity ary ho lao ity tanàna ity ka tsy hisy mponina, ary ny vahoaka rehetra dia nitangorona tamin'i Jeremia tao an-tranon'i Jehovah. Fa noho ny reniny mpanapaka ny jody zany zavatra izany dia niakatra avy tany amin'ny tranon'ny mpanjaka nakany amin'ny tranon'i Jehovah izy ka nipetraka teo anoloan'ny vavahady vavaon'i Jehovah. Ary ny mpisorona sy ny mpaminany laza tamin'ny mpanapaka sy ny vahoaka rehetra hoe misy eloka tokony hafaty ity lehilahy ity fa efa namina ny loza ho amin'ny tanàny izy arak'izay efa reniny sofinareo. Dia nilaza tamin'ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra Jeremia hoe Jehovah nanirakahy aminany izay rehetra efa renareo ny amin'ity trano sy ity tanàna ity. Koa ankehitriny ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo ary mihaino ny feon'ny Jehovah Andriamanitra reo, fa anenenan'i Jehovah ny loza izay efa nolazainy hamelezanareo. Fa ny amiko dia indro efa eto an-tananareo ka ataovy amiko izay ataonareo ho mety sy marina. Kanefa mihevera tsara fa raha mamono ahy anie ianareo dia tonga raha marina aminareo sy amin'ity tanàna ity ary amin'ny mponina eto satria Jehovah tokoa nanirakahy taminareo ilaza ireo teny rehetra ireo eto anatrehanareo. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Faminaniana izay nampitorain'Andriamanitra ny Jeremia ravana ity toko fahaenina amby roapolo ity milaza ny haravan'ny tanàna, ny tempoly sy ny tanàna raha tsy mibebaka, raha tsy miverina amin'Andriamanitra ny Joda na ny zanak'Israely fanjakana tsimo. Any amin'ny taona 1600 ano any alohan'ny Kristy na manodididina ny taona 1600 na amin'izay ataontsika hoe 750 ano any tamin'ny mpanjaka Joiakima no nisehoany ty faminaniana eto am-pelantanantsika ity riavana. Antsoavo zany nataon'i Jeremia ho an'ireo vahoaka Joda mba hiverenany amin'Andriamanitra. Natokana no hialana amin'ny faharavana, dia ny faharavan'ny tempoly sy ny faharavan'ny tanàna dia ny fiverenana amin'Andriamanitra. Andininy fahatelo ambin'ny folo. Tsy dia mora loatra revako malala ny nampitahan'i Jeremia n'ilay afatr'Andriamanitra. Tsotra ny afatra Jeremia, fa ny olona no efa tsy vonona andray ilay marina nytoniany Jeremia. Jeremia miteny manao hoe tahaka ny naharavany silo angeno haravany ity tanàna ity, fantatsika tantarany silo dia ao amin'ny Samuela voalohany toko fahaefatra andininy fahafolo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo, ny Jeremia toko fahafito andininy faharoa ka hatramin'ny folo, Salamy fahavalo ambin'ny fitopolo andininy faha-enimpolo. Mitantara avokoa ny zava-mampiolikodotra tamin'ny naharavan'ny silo, taoko ny tantara mikasika ny zavatra nampiroro ny Jiosy ary tsy dia tena firesaka ny matetika azy ity faharavana tao silo ity satria tena nampatahotra nisy traumatisme mihitsy tamin'izay faharavana tao silo zany. Dia Jeremia miteny manao hoe misy zavatsarotra amin'ny fitadidianareo ny faharavanany amin'ny silo fa izao raha tsy mibebaka ianareo dia izao ho tahaka izany koa ny haravan'ny tempoly, ny haravan'ny izao firenena izao tanàna izao. Dia noraisin'ireo mpiaino ny Jeremia ho maminany manozona zany izy lazana azy ho maminany zavatra ratsy ny tempoly sy ny tanàna dia nosamboriny Jeremia ary dia ampy anameloana ny olona anankiray moa ny fiteny ratsy ny tempoly na ny tahaka ny fanozolana ny tempoly dia
ampy eloka afatiny olona dia i Jeremia mpaminany dia notondroina hoy izay atsika mitohiny amin'ny andiny fa valo dia ny mpitondra kosa nefa rehefa ko manarana ny loany zany fanamelohany zany de mazava ny fanamelohany faty de tsy anjaran'ireo mpaminany ihany tsy ny mpisorona ihany fa ny mpanjaka ny mpitondra no manapaka ny am'izay ahafatesana ny fomba aminona lay olona sy ny mandanja ny eloko zay nataony hoe eloko afaty azy ve tsy ny andiny ny fa folo ka hatramin'ny faha 11 de manazava fa nanana fieritreretana lalina kokoa ny mpitondra no reto noho ny mpitondra fivavahana eto de avy hatrany dia sary-piaro tsy aminahoana ilay tempoly satria nieritreritry reto mpitondra fivavahana reto fa izy ihany no manana ny marina ary tsy vonina iaino ny faminaniany zay nampitondrain'Andriamanitra ny mpitondra kosa eto dia somary nanana ataontsika hoe fiemorana kely na fandinihana sy famakafakana kely ka nametra-panontaniana hoe inona tokoa raha hoana ny fandehan'ilay izy meloka tokoa ve izy ary tena nanokana fotoana mihitsy aza ny mpanao politika eto ny mpitondra mba hiainona any Jeremia mpaminany dia Jeremia mpaminany rehefa nomena fotoana nanazavana rehefa nomena fotoana ny tenenana ndray fandrony de tsy niaro ny tenany izy fa nanamafiny hoe raha tsy miaino ange ianareo de ho ravy ty tanàny ty ary raha mamona koa nefa ianareo de izao andatsaka raha marina zay lay mofinaina andiny fa valokatra amy andiny fa 5 rafitina ina no evi-panaza tiany lay perikopa na lay mofinaina ho ampitaina amitsika ny voalohany indrindra de ny momba ny ataontsika hoe marina ny antsoina hoe marina amin'ny famaritana tsotra de lay fomba fijery zavatra anankiray ka mifanitsy amin'ny zavatra mitranga marina zany hoe rehefa milaza ny marina ny olona anankiray dia ohatra misy zavatra mitranga zany asa ohatra hoe ohatra inona reny mety ho zavatra mitranga ohatra hoe mitomany ikoto dia zay lay zavatra nitranga dia ny antsoina hoe marina kosa ny marina zany de fa fijereko lay zavatra nitranga ny fijereko lay zavatra nitranga sy fitantarako ny filazako lay zavatra nitranga dia izay ny atao hoe marina dia miteny manao hoe nitomany mafy koto na nitomany kely koto na nangano any ny ranomasony koto am'izay fotoan'izay dia ny zavatra nitranga de zao nitomany koto fa izao tena marina ve ny fomba filazako hoe nitomany mafy koto sa nitomany kely koto sa arakaraka ny toe-javatra ny antsoina hoe milaza ny marina zany de zao raha tsotra fotsiny ao amin'io baiboly fomba fijery tsotra fotsiny zany de zao ny marina dia fomba fijeriko ilay fomba filazako ilay zavatra nitranga satria fomba filazako ilay zavatra nitranga lay izy de izao mety miankina amiko ihany ary io no mahatonga ny olona maro manao hoe tsy be deaibe nge zany ny marina zay antsoina hoe relativisme mety be deaibe nge zany ny marina satria miankina amin'ny fijereko azy tena eny ohatra nitomany kely any izy teo eny tena nitomany be mihitsy izy teo eny anangano any fotsiny fa samy hoe nitomany ny zavatra nitranga de nitomany tokoa koto eo no mahatonga ny hoe samy hafa ny ataontsika hoe zava-nitranga marina tokoa sy ny antsoina hoe marina samy hafa rehavako eto Jeremia mpaminany de milaza ny marina ny marina amin'ny Jeremia mpaminany ny marina amin'ny baiboly de tokana reto olona reto kosa de tsy nanaiky ny marina satria ny zavatra nytenenin'ny Jeremia de mitodika amin'ny ho avy tsy ny zavatra nitranga amin'ny ankehitriny ny tenenin'ny Jeremia fa ny zavatra ho avy hoe ho rava ity tanàny ity raha tsy mibebaka ianareo zay marina amin'ny Jeremia saingy tamin'reto olona reto tsy marina zay satria tsy zay ny zavatra hitany tsy zay ny zavatra tsapany ina ny afaka malala nampitainy tia nampitaina am'zany zavadalina ampitainy Jeremia zany de izao tsy mora akory ny milaza amin'ny olona ny marina araka ny sitrapon'Andriamanitra
tsy zavatra mora akory ny milazany marina araka ny sitrapon'andriamanitra. Indrindra ny olona zay tahaka ny reto mpiainao ny Jeremia reto a de olon'ny fivavahana, mpitondra fivavahana, mpisorona izay efa manana zavatra ao an-tsainy ao, ary tsy misy sarotra manazavazavatra amin'ny olona efa mieritreritra hoe manana ny marina izy. Rehefa feno ny tanan'ny olona, rehefa feno ataovy hoe feno zavatra ny tanan'ny olona de tsy natoloranao zavatra ry izy de tsy afaka mandray tsony. Raha misy rano, raha misy kaopy na vera misy rano, feno rano, de raha mbola mandraraka ianao de very, tsy afaka mandray tsony izy. Izany ireto jiosy ireto de izao efa nihevitra ny tena no feno izy, efa nihevitra ny tena no manana ny marina izy, ka tsy afaka nandray ny marina vaovao tsony tao amin'Andriamanitra. Revako malala movatsy zany ny zavatra henantsika kehitriny. Zavatra henantsika kehitriny de zao tsy mety mandray tsony ny filazantsara ny olona. Tsy manana rispo hibebaka ny olona satria everin'ny olona fa efa ao anatin'ny fahatsarana izy. Satria izy mety miangona isan'alahady, na satria milamina ny fiainany, na satria mitoekarena mety mandeha. Tahak'izay nitranga tamin'ny andron'ny Joakima, zay namina an'iny Jeremia inge, tsy hoe nisy fahantrana be, tsy hoe nisy faharavam-pananana, fa nandeha tsara ny varotra, nandeha ny toekarena, nandeha ny fifanakalozana. De Jeremia miteny manao hoe hitsahatra io fa horavany ty tanàny ty raha tsy mibebaka ianareo. Hany ka tsy nandray an'i Jeremia mihitsy ny olona, satria tamin'ireo olona reo de zao tsy marina ny filazan'i Jeremia. Ny zavatra mitranga de zao mandeha ny toekarena, mandeha tsara ny fiainana, noho zany manozony ianao satria anao milaza zavatra tsy marina. Re avako malala hotsika manao hoe sarotra am'izao andro ankehitriny zao ny taonan'ny olona hibebaka. Sarotra satria ny olona efa mieritreritra ny tena no feno, mieritreritra ny tena no manam-pahalalana, mieritreritra ny tena no manana finoana, mieritreritra ny tena no feno e. Ary dia tsy mety mandray tsony na dia ny tsara zay ambarany tenin'Andriamanitra. Ary io ako malala no mahatonga ny tompony teny manao hoe loary ny ao am-ponareo. Zany hoe aoka ianareo rehefa manatona an'Andriamanitra, tsy mitondra na inona manaiky hanafoana mihitsy ny tena, manaiky hanadio hanafoana ny ao am-po, mba afaka handray ny vaovao mahafaly na ny zava-baovao tenenin'Andriamanitra. Sarotra rehefa malala ny mandresy lahatra ny olona handray ny filazantsara, ary io no mahatonga ny tompo miteny manao hoe zao ange tsy misy mahay manatona an'Andriamanitra zany raha tsy efa Andriamanitra ny melo lalana azy. Ny olombelona mahampanota azy de zao manana toe-panahy mandrakariva hanosika tsy handray ny filazantsara io, ary handiso aza tsy hanaiky ny marina, handiso ny marina hoe antsy tsy marina zany, tsy tsara zany, zay manana fahafenona, zay manana ny tsara. Ravako malala mety hotody zany tsika indraindray amin'ny fiainam-piarahamonina, misy olona tiatsika resy-ndahatra handray ny filazantsara, misy olona tiatsika hibebaka, misy olona tiatsika hiaino ny tenin'Andriamanitra, ary nandray te hiditra ao anatin'ny lohany mihitsy isika hanazava hoe zao ange ny antsoina hoe marina, zao ange zany sitrapon'Andriamanitra zany. Fa izao tsy mandray le olona, tsy mandray le olona. Ary ny faharoa de zao tsy vitany hoe tsy mandray izy, fa ianao lay mitorona tahaka ny Jeremia mpaminany no voaheloka, ary mety miatraika mihitsy aza amin'ny tenanao sy amin'ny fiainanao manokana ny filazanao ny marina, ny filazanao ny filazantsara, ny filazanao lay sitrapon'Andriamanitra. Tsy zakan'ny olona, tsy zakan'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra raha mbola ao anatin'ny fahotana izy. Ary efa tenenin'ny Paoly no hoe angitsingitsina ange ny sofon'ny olona rehefa handreny hitoriana ny filazantsara, rehefa hitoriana ny teny izy any orinany. Afako malala manoloana an'izany ara de inona ny toetratsika tokony andrasana amintsika, isika irahin'Andriamanitra hitaona ny namatsika, namatsika ny olona tiatsika, ny olona akaiky atsika tsy mety mandray, isika indray no alana. Inona ny fietsika tokony ataotsika? Dia eto rehefa malala de mazava amin'ny mofinaina andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy 10 ny
tenyny Jeremia mpaminany de zao ny faharetana, ny faharetana. Zany hoe Jeremia dia tao anatiny zany zavatsarotra rehetra zany de zao tsy kivy izy, tsy kivy izy, namerina ny teny indroa intelo Jeremia, satria Jeremia dia tsy niainga tamin'izay fiainon'ny olona na tsy fiainon'ny olona ny zava-dehibe taminy, fa ny filazana ny sitrapon'Andriamanitra. Itsika mantsy ravaka malala rehefa miresaka amin'ny olona ka mitehitaona azy ao amin'ny tompo, te hilazany marina, te handresy lara de zao mandrakariva miainga amin'ny fiainon'ny olona na tsy fiainon'ny olona no itenenantsika. Satria fiarahamonina miteny hoe misy miaino sa tsisy miaino, dia rehefa tsisy miaino de manginy sika, fa rehefa misy miaino de manohy isika. Fa Jeremia mpaminany afaka malala tsy zay, tsy ny miaino na tsy miaino ny olan'ny Jeremia, fa ny faharetana ilaza ny sitrapon'Andriamanitra. Ary io efa nitenenan'ny tompoko io ny tao amin'ny Isaia mpaminany manao hoe lazao mandrakariva na iaino izy na tsy iaino, izao mandrakariva ny fiantsonao fahazatao malemy. De afako ny mpaminany na ny olona mandresy lahatra, ny olona hiverinao amin'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpino zay mandresy lahatra ny olona hiverinao amin'Andriamanitra, anatora an'Andriamanitra de zao tokony olona zay tsy resy ny fahakiviana, olona mahatoky fa ny zavatra ampitenenin'Andriamanitra azy de sitrapon'Andriamanitra, ary resy lahatra fa io teny hoentiny mandresy lahatra ny olona hiverinao amin'Andriamanitra io de tsy very foana, satria tsy tenin'olombelona fa tenin'Andriamanitra. Mety amin'ny fotoana eritreretanao manao hoe izy ve de ny ainy eny very, totrany tsy nitarahiny akory le teniny teneniko, totrany namaivamaivaniny. Afaka malala satria ianao mieritreritra an'ilay hoe fihetsika ilay olona eo, fa i Jeremia mpaminany tsy miankina mihitsy am'izay mety ho fihetsiky ny olona teo ny fihetsiny, fa zao miankina tamin'ny finoany fotsiny ihany hoe mila milaza marina, mila mitory ny filazantsara, mila miteny na iaino izy na tsy iaino, satria sain'Andriamanitra miteny. Izay le faharetany mpaminany. Lay tsy hovan'ny toetran'ny olona zay itoriny, fa manana ny fahaleovan-tenany toetrany izy, ka na tia azy ny olona na tsy tia azy ny olona, na miaino ny olona na tsy miaino ny olona, na mankahala azy ny olona, na amrona ny olona zao rehetra zao izy, na lazay ny olona miteny ratsy inny izy, na lazay ny olona mandaingy sy ny sisa rehetra de zao tsy niova mihitsy ny toetrany. Izay toetra izay ny toetrany mpaminany tian'Andriamanitra nanany fiangonana. Raha vao hovan'ny, raha vao miankina amin'ny fihetsiky ny olona, ny fihetsiky ny mpitorina, ny fihetsiky ny mpinona, ny fihetsiky ny fiangonana, dia very ilay afatra. Fa ilay fa ny mpitondra hafana de zao na inona fihetsiky ny olona, na inona mety ho manodidina azy de zao tsy miova ny afatra ny ary tsy miova ny finoana. Afaka malala zava-dehibe ny atakaratsika, fa ndraindray misy olona tiatsika ao amin'ny tompo, mafy de mafy nefa ny mitarika azy, de mahareta ry avako malala. Aza ovana amin'ny fihetsika ao, aza tezitra, aza manao hoe za leobe anao, za tsy resaka aminao tsony, visaka be afa ianao de mafy foana. Fa ny faharetana ry avako malala de zava-dehibe mihitsy, satria tsy teninao ny teny hoentinao mandresy lahatra, fa tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tenin'Andriamanitra io de zao tsy very ho Isaia mpaminany. Miasa io, mety tsy miasa amin'ny fotoana ankehitriny, mety tsy miasa amin'ny fotoana rahampitso, fa mety miasa amin'ny fotoana ho avy, azay raha teo tokoa. Ny afatry Jeremia mpaminany ke tamin'ny fotoana ny teninan'ny Jeremia mpaminany tsisy ny ainy. Firy taona teoriana vao nosoratan'ny olona ho lasa baiboly ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Noho zany de zao tsy mahazo kivy tsika ry avako malala. Tsy mahazo kivy na mandray ny olona na tsy mandray ny olona, na mino ny olona na tsy mino ny olona, na mankahala atsika ny olona na tia atsika ny olona de zao ny adiditsika de zao ny taona hiandrakariva. Tsy kivy, miaritra, maharitra. Ary izay ry avako ny toe-panaty ny tompo ananatsika. Fa ny faharoa sady farany ry avako malala, izay toe-panaty ny tompo ananatsika tarafina amin'ity bokin'ny Jeremia mpaminany ity, dia ny fanaovana ho zava-dehibe ny fifandraisana amin'ny olona. Tsy hoe Jeremia mpaminany zany hoe tsy niova ihany izy, tsy hoe niazo na nampaharetana ihany izy, fa zao raha mbola azo ny Jeremia natao de niazona ny fifandraisana tamin'ilay olona izy. Zay mahatonga azy ny teny nge manao hoe eny efa eto an-tananareo mo azo aho, ka ataovy amiko zay ataonareo e.
zay iverinareo mety tsy marina afaka ninona tsony moa hito a efetoam-pelataranareo de ataovy zay tianareo fa ny afatro tsy miofo ny afatro de zay ihany ny tenin'andriamanitra reafako malala jeremy zay nanaraka ny fomba fiasan'ny jesoa mihitsy arak'zay mbola azo natao de zao niezaka ny fandray ary niazona ny fifandraisana tamin'nyretolonay reto tsy avany am' jeremy mihitsy ny andohan'ny fahakalana sanatrin' zany fa ny olona no nakahalan' jeremy ny olona no tsy tian' jeremy ny olona no nanao zay aminonany jeremy fa tsy tao anatin' jeremy mihitsy ny hoe ndeha akala ndeha amalifaty andeha iritona andeha hotesitra tsy tao anatin' jeremy mihitsy zany azany toetra fiazonana ny fifandraisana ao anatin'ny fahakalana zany reavako malala de tena toetra mahakristiana por efa nilazany io am' romanina manao hoe iora mbola miankina aminao e de zao ataovy zay havanana amin'ny olona rehetra satria rehefa tapaka ny fihavananao am'lay olona de tsy voatoronao itsony lay filazantsara lay filazantsara rehefa filazantsara ny fampihavanana lay filazantsara torinao filazantsara mampihavana no zany de zao eo aminao no manompoka lay fampihavanana eo am'lay mpitoro no manompoka lay fanahin' lay fampihavanana ka olona izay miezaka mandrakariva miazona lay fifandraisana na de mankala azy azy ny olona dia tsy mamaly izy ary io mahatonga lay hitatsika am' romanina toko favalo manao hoe de ohatra ny ondro fonona nge no fijery anay satria zao enjehiny izahay ary ratsiny zahay nefa tsy mamaly ary io mahatonga an'lay mpanao salamy teny manao hoe de efa naniraka olona mihitsy agnao andriamanitra anitsaka ny lohanay satria zahay tsy maintsy miazona lay fifandraisana tsy mahazo mamaly faty zahay tsy mahazo mankahaly zahay asainao tiavinay na de ny fahavalonay azy asainao mandefitra zahay re avako malala ny tena mpanompon'andriamanitra marina tahaka anao dia manana zany toe-panahy miazona ny fifandraisana zany le miazona ny fifandraisana eto tsy midika hoe manaiky ny tsy marina manaiky ny tsy mety fa ny antony niazonanao le fifandraisana mba hahafahanao manohy mitory ny filazantsara arak'izay azonao atao marina fa misy fotoana zodra masina teny hoe de atao voatra ny jentilisa mihitsy izy fa ny hoe atao voatra ny jentilisa tsy midika mihitsy manao hoe ario izy fa atao voatra ny jentilisa zany hoe ivereny toriana ny filazantsara atomboy hatramy voalohany ray azakivy ianao reavako malala ny faharetana sy ny fiazonana ny fifandraisana de tena sarobidy tsy vitatsika zany reavako malala raha tsy ao am' jesotsika raha tsy ao am' jesotsika tsy vitatsika zany tsy kisendrasendra kory nahatonga ny jona ho natelin'ny azandrano mandrindra ny atelona lay hoe natelin'ny azandrano mandrindra ny atelona dia tahaka ny sary ny azo fijalian'ny kristy iny izany hoe rehefa tao anatin'ny azandrano mandrindra ny atelona jona dia nahavita mitory ny filazantsara tamin'ireo olona tsy tia azy tamin'ny fahavalony tatsika ny bokon'ny jona satria jona dia ny olona nasain'andriamanitra nitorian'ny filazantsara de ny mponina taniny ve zay fahavalony no zany dia tsy nanaiky hitory ny filazantsara ny am'ny fahavalony jona fa zarany jona reo simba zarany jona mpaminany reo opodika de zao ny bokon'ny jona zany de mitaona atsika atsiaro fa sarotra ny mitory ny filazantsara amin'ny fahavalo sarotra ny mitory ny filazantsara amin'ny olona tsy tianao sarotra ny mitory ny filazantsara amin'ny olona zay efa fantatra zao fa hanimba sy akahalanao nefa tanina ny rananao dia tsy vitany jona zay raha tsy efa avy tao anatin'ny kibon'ny azandrano izy vitan'zay rehefa avy ny diovon'ny tompo rehefa avy nandalo ny hazo fijaliana izy satria zay ny tandidony hazo fijaliana ny lay azandrano zay nitelona ny jona ary zay rehefa ko malala anao mpiarapitaina aminao eto rehefa ao am' jesoa ianao de vitanao ny mitory na dia amin'ny fahavalonao azy ary vitanao miazona zany fifandraisana zany mandra-pahababon'ny tompo azy rehefa babon'ny tompo ianao rehefa babon'ny filazantsara ianao de zao miazona ny fifandraisana mba hahatonga ny afako ho babon'ny filazantsara ivavaky tsika ry avako tompo am'sotranao zahay fa babonao resinao ary tonga mpianatrao tompo am'izao andro ao de mahatsiaro zahay kristianina fa sarotra ny mitory ny filazantsara noho ny fahalalana noho ny fieveran-teny ho zavatra noho ny fieveran'ny olona ho feno ka dia laviny ny filazantsara ary aratsiny na ny fiangonana na ny mpitory ny filazantsara na ny filazantsara mihitsy ary misaotra tompo fa manazava aminay ianao fa
lalàna ty avy ny mpitory ny filazantsara rehetra zany, lalàna ty avy ny mpaminany rehetra zany tahaka any Jeremy, ary mety ho sedrain'ny mpino rehetra ny fifanenana amin'ny hamafisapon'ny olona sy ny fiarahamonina. Manafatra anay ny fianao anam-paharetana, manafatra anay anao iazona ny fifandraisana arak'izay azo atao. Tompo, de meo fahalemem-panasy fitiavana ary zay. Omeo ny fitiavanao Andriamanitra itoetra ty amponay, hanananay faharetana, hafahanay mitory sy mitaona ny manodidina anay ho babinao. Tahaka anay zay babinao, dia omeo anay ny fonao Jesoa mba hafahanay mitaona ny hafa. Omeo anay ny fahendrena, ny fahaiza mandresy lahatra amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hafahanay mitaona ny hafa ho babin'ny filazantsaranao. De manapiry ny fiangonana, manapiry anao ny kristianina tsirairay avy Andriamanitra, mba hataona ny hafa ho anao. Jereo ny tokantrano tsirairay avy, jereo ny mpianatra, jereo ny ray aman-dreny amin'izao vanim-potoana sarotra izao, ampio mba hitoetra amin'ny tokantrano tsiray avy ny filazantsara. Mivavaka izay tompo ho an'izao tontolo zao, mivavaka ho an'ny fiangonana maneran-tany, ao ny fivoriam-ben'ny conseil communique des églises izay mamarana ny fivoriany izao ity herinandro ty, Pitso sy Rafakampitso. De mivavaka izay tompo mba ho tanteraka tsakany sy andava ny famaranana zany fivoriany zany, ary iariary fa ianao no lohan'ny fiangonana, de ianao Andriamanitra mampiray, mampiompina ny fiangonana kristianina rehetra maneran-tany. De tahio ny asa zay ho tanterahinao ao aorian'izao fanapa-kevitra izao, iroborobo ny ecumenisme, iroborobo ny fijoliana filazantsara maneran-tany, ifankaty sy famela ara ifandray ny mpino rehetra. De tononona aminay rehetra Jesoa, ny fitiavanao sy ny fifalianao. Amen.